Faly niaravantsika rehetra ry havana nahatratra ity tampony dia ny 17 septambra ity ahafahantsika indray manokana mpanompo maro amin'ny sany tompo nefa ahafahantsika ihany koa mandidy tena manoloana ny fiantsoan'ny tompo antsika. Manaraka izany dia misaotra ny tompo isika satria tamin'ny herintaona tahaka izao nandalo fotoan-tsarotra isika ka maro amintsika ny tsy tonga teto fa ity kosa ny fotoana izay nomeny tompo antsika ahafahantsika mandreny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika koa mizara ny teny tompo ho fampirenana antsika. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ry havana dia ny fanevy. Alaintsika ao amin'ny Filipianina toko 1:20 toko voalohany ny 2:20. Filipianina toko voalohany ny 2:20. Miara mitsangana antsika rehetra miara mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Re kristianina malala, avy tongoina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa Kristy no antony havelomako. Raha ataontsika amin'ny fiteny hafa dia ny hoe velona ho an'i Kristy any. Ahoana ry havana zany hoe velona ho an'i Kristy zany? Misy loha-hevitra fito itenenako aminao hoe velona ho an'i Kristy isika. Voalohany, izay velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy olom-baovao izy. Ahoana hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 2:5-7. Raha miresaka ny amin'izay velona ho an'i Kristy, tsy maintsy olom-baovao zany izy. Hoy Paoly, koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Misy karazan'olona anankiroa ry havana. Ny olona ray voalohany dia atao hoe olona taloha, izay olona mbola tsy miova fo, manjaka ny adama elany, izay mampiharihary ny asan'ny nofo ka mampanalavitra azy amin'Andriamanitra. Magaga nefa dia tao ireharehany olona zany adama ely zany. Ary misy aza milaza etsehany adama ela koa ianao. Ny sasany indray dia milaza fa tena zany adama ely zany no entiny mampihorohoro olona. Rehefa misy ny fahatezerany zany ry havana dia manondro ny toetra taloha mbola tsy voafolaky ny filazantsara. Rehefa tamin'ny faran'ny taona dia nisy mpanompon'Andriamanitra maro kristianina nanatitra gisa tao aminay. Ary nisy ray koa nitondra gana anankiray. Ny fangaro tao ny gana sy ny gisa. Zavatra mahavariana dia zao, ity gana ity dia tsy mihevitra ny tenany ho gana intsony fa mihevitra ny tenany ho gisa. Ka manao ny fomba ny gisa izy. Izay atao gisa, izay koa no atao.
dia ozy ny ankizy zanakay hoe gana gisa zany. Ny paozy ny gana fa ny fomba ny gisa. Mampiseho ny toetratsika taloha mbola tsy voafolaka zany ry avana. Ao anatin'izany ny sehoana mipetraka foana ny maha izy azy atsika, na makatahaka ny hafa izay tsy mahasoa azy indraindray, fa tsy mipetraka ilay maha izy azy atsika, maha kristianina atsika, maha olom-boafidy atsika, maha olona izay natsoiny tompo ao amin'ny voninahiny. Misy ny ganagisa. Ny olona lay faharoa dia natao hoe olom-baovao. Inona ny atao hoe olom-baovao? Ny olom-baovao dia voalohany kristianina vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ny faharoa, kristiny mandidy sy manapaka ny fiainana. Tsy misy zavatra hafa mandidy sy manapaka ny fiainana afa-tsy Jesosy Kristy. Ny fahatelo, tapahany filazantsara ny fiainana. Ny teny kristiny mitoetra betsaka ao anatin'izany fiainana izany. Ary ny fahaefatra, olom-baovao mandeha ao Kristy, vita tombo-kasen'ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy izy. Amin'izany olona vita tombo-kase, olom-baovao zany dia mandeha amin'ny fitiavana, manana fiovana ivelany sy anatiny, tsy miofy fa tena fiovana tokoa, manary toetra taloha, tsy tia ady, tsy tia fiafina fonana, tsy tia avinavina, tsy tia fijangajangana, tsy tia tsy fanaran-dalàna, fa mahafehy tena kosa, mandeha amin'ny fahamarinana. Ny faharoa amin'izay velona amin'ny Kristy zany ry havana, ny olona izay velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy mitafy amin'ny Kristy izy. Zay no alalàna azy fa velona ho an'i Kristy izy, mitafy amin'ny Kristy. Zany indrindra no ambaran'i Paoly amin'ny Galatiana 3:7-20, fa na iza ianareo natao batisa amin'ny Kristy dia nitafy amin'ny Kristy. Noho izany mitafy ny tompo Jesosy Kristy dia midika hoe maka azy modely. Izy manoro lalana amin'ny atao rehetra, makatahaka azy ohatra ka makatondidina, mba ahafahantsika mandeha amin'izay atorany. Araka ny bokin'ny Efesiana ry havana, zany fitafiana ny Kristy zany manondro ny toetra vaovao ananany mino. Araka ny voalazan'i Paoly amin'ny Efesiana 4:1-20. Ary mba ho tafianareo toetra vaovao izay noforoana araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsihana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ry havana, ampatikena lehibe mitenenan'i Paoly fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao ireo. Korintianina 2:5-7. Efa toriko tamin'ny 50 taona ny fiangonana efa ilay mambady voninahitra ity zavatra ho resahako aminareo ity, ary veriko eto indray. Mahakasika ny amin'ny atao hoe fitafiana ny Kristy. Amin'izao androntsika zao dia mahagaga fa toa mahafinaritra ny olona ny mampiseho ny tokony hafeniny izay manome lalana ny faharatsiana. Efa nilalovan'ny firenentsika ny atao hoe vanim-potoanan'ny fankatahaka. Nianarantsika tany amin'ny literatiora malagasy zany, mitelina ny zavatra malaza entiny vahiny na dia tsy mahasoa azy. Fokasigara ny vazaha dia mba mifokasigara koa, miova pipany azy dia mba pipa koa no ampiasaina. Misy ny fitafiana atao hoe roitika jinina, fitafiana rovotra. Ny fitafiana rovotra ry havana izay anaovan'ny tanora ankehitriny dia efa nisy tany amin'ny taona 790. Saingy lasa moderna izy ankehitriny. Rovotra vitina ny pataloha. Ary ny zanantsika koa dia manao an'ireny zavatra rovotra vitina reny. Amin'ny togo ry havana, ny olona manao zavatra rovotra manao ana, tsy ary teny an'izay fa nareo. Fa ny mahagaga tian'ny olona satria atao hoe moderna zany fitafiana rovotra zany.
fitafiana rovotra nefa raha raisina amin'ny kolotsaina nanaovana azy dia akanjo rovotra mariky ny fikomiana anaty. Zay dikan'ireny tany Amerika reo mainty hoditra zay tsy afaka ny sedra ny zavatra misy ny ainany dia ny komy anaty izy ka nanao zany fitafiana rovotra zany anehoana fa mbola eto zay ny komy anaty. Dia mahagaga fa ny vadiny sasany dia manao an'ireny dia tsy miteny izy ianao ty iety ny komianao ny komy izy fikomiana anaty zany. Ny faharoa dia natao hoe seginy pentsy raha borotsaka ozytsika tsy pasteur ray roa hitako manao an'ity seginy pentsy. Raha borotsaka dia fironana no volen'ireo skater zany hoe olona mpanao ski mpitendry mozika hip hop tamin'ny taona 1970. Saingy tateo aoriana dia mariky ny fahalalahana sy mariky ny fandavana ny soatoavin'ny fiarahamonina mahazatra ny endrika nisy ahoana. Teny ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Voalohany ny seginy pentsy dia fiainan'ireo homosexuel any am-ponja zany hoe reo sodomity. Aborotsaka ny lehilahy patalohany dia tonga ny hofonjalahy mahita ny pataloha borotsaka io. Sodomita tompoko manao an'io. Zay ny atomboany. Tsika tsy sodomita, inona ny anaovana an'io? Zanakitsika tsy sodomita, inona ny ampanaovina azy an'ireny? Ary ny ray faharoa dia rehefa mandeha any am-ponja ny voafonja anankiray dia zao ny zavatra atao. Solona ny akanjony dia manao pataloha malalaka izy, tsy azo asiana fehikibo sao dia mamono tena izy. Manao kiraro izy fa tsy mahazo manao fehi-kiraro. Ary fatorana chaîne ny tongony sy ny tanany. Dia rehefa mandeha izy mibotsaka ilay pataloha sady mandeha. Olona voafonja reny, ianao olona zanaky ny mpifoazana fa tsy voafonja sady tsy sodomity. Dia mampafantatra antsika, mba ampianarantsika ny zanakitsika fa tsy mahasoa antsika reny na ny tantara maha izy azy. Dia ny mahalasa sainana akoatran'ny seginy pentsy ny tanora vavy manao akanjo je m'en fous. Tao dikatsika miteny gasy, inona dikany? Tsy miraharaha. Io fotrako, io biby, tsisy raharaiko anao, dady, anadady, ray aman-dreny. Tsy miraharaha nizaniza, zay tiako atao ihany no atao. Zany ry havana dia olona tsy mitafy Kristy zany, fa mampiseho toetra taloha. Miaina amin'ny andro ny fanatontoloana, zay meka filana sika ankehitriny, saingy tsy lano andro kosa voalaza ny soratra masina, zay mampianatra antsika ny amin'ny fitafiana maontina mba hampahonoana teny. Mendrika ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra, tsy toeriny baiboly ry havana, ny fitafiana sy ny fanaovana haingo mihatsy, saingy mampitandrina ny kristianina kosa, ny mpanoratra ny tenin'Andriamanitra fa amin'ireo fahalalana ara-kolotsaina dia mety manimba sy mampivily ny fanajana ny tenantsika sy ny hafa ary ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy antenantsika ihany mantsy isika fa ny Kristy koa. Ka ny safidy fitafiana eo ny fiainana dia tokony haneho maro Kristy atsika ary fehezin'ny fandriana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy afaka no tahaka n'izao tontolo izao ny kristianina, na dia eto amin'izao tontolo izao azy, fa antsoina tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao araka ny tenin'i Paoly ao amin'ny Romanina 12:2. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miovany fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy ankasitrahana ny marina. Fahatelo, izay velona ho an'ny Kristy ry havana dia tsy maintsy mianatra mitondra hazo fijaliana izy. Izay velona ho an'ny Kristy tsy maintsy mianatra mitondra hazo fijaliana izy. Ny hoe hazo fijaliana ry havana dia lazana reo fijaliana mahafiainantsika, ny fiaretantsika ny fangirifiriana, ny fahasarotana maro samihafa bosesika ao amin'ny fiainantsika, ny sedra tsy azo eritreretina, indrindra fa ny fanaintainana
zay miatra amin'ny aty fanahytsika. Reny no atao hoe hazo fijaliana, ka tsy maintsy ianarantsika ao amin'i Jesosy Kristy ny mitondra azy mba ahafahantsika miaritra koa. Dia mianaka zay no ray fiara avy ao fianaratsoa nakatia Soatanana. Rehefa nelanelana amin'ny limbe mandrapatonga eo Soatanana, dia hoy ny anankiray nahita ono, mba soa raha sadamena ty. Tonga loloha indray nisy omby anankiray, tena soa koa raha valanara ty. Rehefa tonga eo aloha nahita omby anankiroa mbola kely, mbola roa mbola kely nasiana zioka. Dia ozy le anankiray, mba mijaly sy voa mafy. Io zao dia voazoga mandra-pahanditrany, voazoga mandra-pahanditrany. Lasa ny saiko ry havana, raha mieritreritra fa misy olona mitondra zioka mandra-pahanditrany ve ka tsy mahatsiaro fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy izy, rehefa mandany fahasarotana, rehefa mandany fiaretana, rehefa mandany sedra, mahita fanaintainana vokatry ny fanarahan'i Jesosy Kristy. Hoy Jesosy amin'ny Mateo 1:20, ento ny zioka ka menara famaleny fanahy tsy miavona am-poa, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zioka ary maivana ny entako. Mateo 1:17. Ry havana, mety misetra zavatra tsarotra sy mampijaly, ary mety mitondra zavatra mangidy tahaka an'ireo apôstôly sy ireo rainy fiangonana sy ireo kristianina taloha koa isika ankehitriny. Efa nambaran'i Paoly amin'ny Timoty 2:7 amin'ny 2:12, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia injery. Ary hoy koa Petera apôstôly ao Petera 1:4, ny 2:12 hatramin'ny 2:11, fa tsy tokony ho gaga isika raha manjoantsika ny fahoriana. Ka hoy izy, ry malala, aza gaga no ny fizahn-toetra mahamay zay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany. Ambaran'i Paoly mazava tsara amin'izany ry havana, fa misy ny fiombonana amin'ny fahorian'i Kristy zay iarehantsika koa, ka iaretantsika ny fanenjehany noho ny maha-kristianina antsika, hitrangan'ireo toe-javatra tsy ampoizina zay mitarika antsika ho amin'ny fijaliana. Iombonantsika amin'i Jesosy Kristy zany. Nefa ambaran'ny Petera 1:7 ny 2:17, araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Ry havana, zay teo velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy mianatra mitondra ny azo fijaliana koa izy. Faefatra, zay velona ho an'i Kristy zay tsy maintsy hiara ny fizahan-toetra ny finoana mba hafikitra amin'ny fanantenam-panavotana izy. Velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy hiara ny fizahan-toetra ny finoana mba hafikitra amin'ny fanantenam-panavotana izy. Ao ny Timoty 2:7 dia Jesosy mihitsy mampitandrina mpanaradia azy amin'izay zavatra mety hanjoa. Ary lazain'i Jesosy zany amin'ny Mateo 5:20, ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoina, ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako, ary amin'izany andro zany dia ho tafitonany maro ary fahampiabanga sy fampifankahaly izy. Raha misy fizahan-toetra mahazo antsika ry havana, dia ao ka ho tonga ao an-tsaina avy an-trany fa fitsapana eo amin'ny fiainantsika reny, nefa reny koa dia ampiasain'Andriamanitra ho lasa zavatsoa ampiorina ny finoantsika sy ny fanantenantsika. Amin'izany Jesosy dia mijaly sy miombona ary miara mizaka ny zavatra miantsa amintsika koa izy, zany hoe miara-miaritra ny fampahoriana zay mahazo ny mpanompony izy. Amin'ireo alahelo rehetra zay mety mahazo antsika, malahelo koa izy. Amin'ny fijaliana mahazo antsika, mijaly koa izy. Amin'ny fahoriana zay mahazo antsika, eo koa izy miaraka amintsika amin'izany.
tokana ihany tadiavin'ny tompo amintsika ry havana araka ny voalazany salamy faraika amin'ny sivifolo andiny fa 5ambinifolo iantso azy izy iantso ahy izy dia maly azo aho ho eo aminy aho raha ory izy. Fizany toetra ny finoantsika fikotra amin'ny fanantenam-panavotana raha miantso ny tompo amin'izany tsika dia ho aorintsika izy anafaka tsika ampiorina tsika ary ny ataony amin'izany dia hanome fanantenana ny fanahytsika reraka no ny fizany toetra mamay izay mety atrehintsika. Fahadimy, izay velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy mifanandrina amin'ny Satana. Tsy misy olona velona ho an'i Kristy ka tsy miady amin'ny herin'ny Satana ry havana. Ho fampaherezana ny fiangonana dia lazain'i Jesosy niavatra amin'ny fiangonana tany Smirna hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sady-boninahitry ny fiainana. Apokalipsy 7:9. Zany hoe henjeny sinagogan'ny Satana ny fiangonana. Raha resitsika ny boky ny Apokalipsy eo amin'ny Apokalipsy 4:1 ny 9:7 hatramin'ny 9:4 dia io no atao hoe soavaly mena izay manenjika ny miny. Soavaly mena no endriky ny fanenjena ny miny. Nazera ty an-tany ilay drakona ka nanenjika ilay vehivavy sy ny zanany sisa. Apokalipsy 2:12 7 hatramin'ny 7:17. Ary aseho ny boky ny Apokalipsy amin'izany ny hery ny fanenjehana kanefa miseho miharihary koa ny fandresen'i Kristy ny fahavalon'ny fiangonana ary tsy resin'ny Satana ry havana ny fiangonan'i Kristy satria ianao no alefan'ny tompo hiatrika an'izany. Zavatra mahafinaritra amin'ny Apokalipsy 5:12 hatramin'ny 9:4 amin'izany ady amin'ny Satana izany dia misy olom-bovonjy marobe na aresin'ny Biblia ka nihira fiobeana izy. Aresy ny Biblia ianao ry havana, aresy zany herin'ny Satana zany koa ianao, ary zany no antsoinanao mpiandro maro ankehitriny mba hilahatra indray ho mpitaritafika amin'izany ady atao amin'ny Satana izany. Mpanompon'Andriamanitra maro no efa niady amin'izany ary mbola miady amin'izany mandraka ankehitriny. Jesosy no efa nifanandrana amin'ny Satana, nifanandrana amin'ny fahafatesana, nefa resiny daholo na Satana na ny fahafatesana. Tsy Andriamanitra resy ny Andriamanitsika ry havana, fa Andriamanitra mpandresy ny fahafatesana koa izy. Zany hoe mpandresy ny zavatra rehetra ka zany koa ny antsoany ianao mba ho mpandresy any amin'izany ady amin'ny Satana zany. Aza matahotra fa ataony tompo mpandresy ianao, nataony tompo mpanitsaka mena rano, mpanitsaka maimboka ianao, ny herin'ny ratsy rehetra ho resy satria nataony tompo hiady amin'izany isika. Nefa milaza amintsika ny tompo mba hifahatra mafy amin'ny ady atao amin'ny ratsy ka hitafy ny fiadian'Andriamanitra rehetra araka ny Efesianina 4:10 hatramin'ny 7:17. Izay ho velona ho an'i Kristy tsy maintsy mifanandrana amin'ny Satana. Aza mandeha amin'ny herin'ny tena ry havana amin'izany ady amin'ny Satana izany, ary tsy hoy Jesosy aloha lalana anao mba azahoanao ny famonjena, mba azahoanao fandresena ao anatin'izany. Zao nefa ny olona izay sady tsy ao amin'ny tompo no tsy mibebaka dia ho tratry ny nenina sy ny fahafatesana izy ao anatin'izany ady amin'ny Satana izany. Tsy fanatitava amin'ny tompo izy araka ny tenin'i Paoly, fa hiara ny fahaverezana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny. Tesalonianina 2:9. Ny fahaenina ry havana, izay velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy mianatra manompo izy. Tsy maintsy mianatra manompo. Ny teny hoe manompo dia manondro ny raharaha izay antson'Andriamanitra sy andrano mino hitory ny tenin'Andriamanitra. Ny mpanompo dia tsy maintsy mianatra ho mahatoky, ary zany olona mahatoky zany dia tsy maintsy manaiky ny fiasan'Andriamanitra sy ho vavolombelona ka hitondra ny fahazavan'i Jesosy Kristy sy ny famonjena ho an'ny firenena rehetra. Maly rehefa nanao ordination teto izy pastora fola alefa ny tany maizina, toerana izay mbola sarotra, toerana manahirana, toerana tsy tiany olona leha, nefa andrara ny fiangonana mpanompo satria tsy maintsy mianatra manompo isika. Ao anatin'ireny fianarana manompo ireny no ahitantsika ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Amin'ireny fianarana manompo ireny tsy mba mpitariza-potsiny isika
fampandraindraikitra koa mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Maro amin'izay manompo ry havana tsy maintsy ampianarina satria indraindray tsy haitsika ny atao hoe manompo. Ny tenatsika no tokoitsika, zay vao ny hafa. Zay metimety amintsika aloha no ataotsika, zay vao ny an'Andriamanitra. Ny atsika aloha zay vao ny an'ny Tompo. Noho izany tsy maintsy mianatra manompo zay teo velona ho an'i Kristy. Farany zay velona ho an'i Kristy ry havana dia tsy maintsy voasoratra ao bokin'ny fiainana ny anarany. Zay velona ho an'i Kristy tsy ho reraka izy hampanatanterahana ny asa, tsy ny fisasarany rehetra amin'izay nataony teto amin'ity tany ity. Rehefa tonga ao fitsaharana izy voasoratra ao bokin'ny fiainana ny anarany. Misy boky karazan'olo ry havana zay ampianaran'ny soratra masina antsika. Ny voalohany dia atao hoe boky ny asa, ary ny faharoa kosa dia lazay ny apokalipitra hoe boky ny fiainana. Ny boky fiainana zay amin'ny zanak'ondry. Tsaraina araka ny asa ataony olona dia zay voasoratra ao amin'ny boky ny asa voalohany. Misy ny olona tsy voasoratra ao boky ny fiainana ny asa ataony satria tsy nanao ny asany mendrika mahazanak'Andriamanitra azy izy. Ary zany olona zany dia nanao ny asa amin'ny fisainany fony, fa tsy araka an'izay nampanaoviny Tompo azy. Tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana izy. Ny olona ray faharoa izay mety tsy voasoratra amin'izany boky ny fiainana zany koa ry havana dia misy olona mety manao asa tsara ihany, manao asa mety mahasoa ihany, nefa tsy ao ny anarany satria ireny olona ireny dia nanao ny asa tsy avy amin'ny finoana na vokatry ny fitiavana, fa nanao ny asa kosa izy satria ny tenany no tiany hita. Tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana koa izy. Fa izay rehetra voasoratra amin'ny boky ny fiainana kosa dia izay nanao ny asan'ny Tompo amin'ny fitiavana tamin'ny faharetana, tsy nikely soroka, ka lazay ny apokalipsy 3:17 ny asany manaraka azy. Zany hoe nijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny fitsarana ny asany. Ka amin'izany mino rehetra dia hitsangana manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka hanao ny hira fiderana satria voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ary ao anatin'izany no ahafahany izay rehetra nahatanteraka ny asa mahazo ny teny fanomezan-toky avy amin'ny Tompo. Nomeny Tompo ny fiainany manontolo ry havana, nahafoy ny ainy amin'ny fanarahan'i Jesosy izy, tsy nivadika ny Tompo tamin'izay nataony izy, namafy ny fanenjera ny nina niatra tamin'ny fiainany. Ny asan'izy ireo no manaraka azy fa nitoetra eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra andro manalina izy ka manompo azy ao amin'ny tempoliny. Tsy ho verimaina ny asa mpanompoana izay nataonao ry havana. Tsy ho verimaina koa ny fisasarana noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ny fanaranao azy tamin'ny finoana, nametrahanao ny asa rehetra pelatana, izay rehetra nataonao isehoan'ny voninahiny. Izay velona ho an'i Kristy dia tsy maintsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny fiainana. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra aharitra mandrakizay. Tsangana ry havana, raiso ny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Manang kananay paus
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.